fianana ben tanana talatany volonondry yakatra eo anivony filankevim-panjakana indray rampitso fitsinjarana fanampina any Tomasina tsy mitovy tamin'ny fandrindrana hatramin'izay noho ny amaroan'ny fahavoazana raisana iraisam-pirenena tokony ametraka ny lalakizorany Madagasikara saingy mila fampiniana. Manatra ny fiarabana tompoko klasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajany izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny tondrozotra avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao imbetsaka no nanaovana tondrozotra ho famahana ny krizy teto Madagasikara. Anisan'ny lehibe sy naberesaka indrindra ny tamin'ny taona 2024 taorian'ny krizy politika nahazo ny firenena. Dingana maro no diavina tamin'izany ary tonga hatrany Addis Abeba ny fifampidiniana. Ny SADC no nijery akaiky sy nanaramaso izany dingana izany saingy ny raha rehetra nahita ny zavanisy fa tsy nisy ny fampiarana ireo fenkevitra ireo. Aoka tsy ho tahaka ny ratsy nataon'ny mpitondra teo aloha ny mpitondra ankehitriny hoy ny solombavam-bahoaka Fetra Lamozafimbololona. Tady vaovao makasika izay eo amin'ny rindran-tsariny tahiriny aina. Tsy tanteraka araka ny tokony izy ireo fepetra voarakitra tao anatin'ny tondrozotra tamin'ny taona 2024 hoy ny solombavam-bahoaka sady filoletry ny antenimieram-pirenena Fetra Lamozafimbololona. Raha ny fanazavana mbola maro amin'ireo fanapahan-kevitra sy fifanarana no siniavina no tsy nampiarina. Tsy tokony ho fitaovana ifampizarana toerana na seza politika ny tondrozotra fa tokony ho tena lalana hitondra fanavoazana lalina sy maharitra ho an'ny firenena. Raha tena mihain'ny vahoaka sy mahatsapa ny fahoriana ny ainan'ny malagasy noho ny tolona ny mpitondra ankehitriny dia tokony anatanteraka ireo fepetra efa nifanarahana fa tsy anaraka ny ohatra ratsy navelany teo aloha. Marina mihitsy fa etaetany rehetra zay ny am'le hoe tokony ho faritana hoe inona aiza le lalana ho diavina. Hatramin'ny rovina no isin zao rafitra misy atao hoe mbola azazany hoe vonjomaika ihany iny natao hoe zao fitondrany ny fanavoazana izao dia ny zavatra angatahana fotsiny mba tsy hitatra zavatra takin'ny vahoaka takin'ny zavamisy mba tsy hitatra lavabe zao endrika fitatanana zao dia izay le tena ilana le tondro satria raha andrehetra mametraka amin'izay fotoana zay iomanana satria tena tany zao anatin'ny fampetrany zay tondrozotro zay dia ho arandray mba afahantsika miroso miatrika fifidianana isanambaratonga na filoham-pirenena na solombavam-bahoaka na isanambaratonga na munisipaly dia hoe tena le vahoaka amin'izay tena mba mandray an-tanana lay hoaviny fa tsy hoe lay mpitondra dia dia misy tamana ny sasany indray dia ohatrany teteza mita tamin'ireny 2024 reny raha heritaona roa taona no fampiresahana efa mandà anankiray 10 taona no nataon'ilay mpitondra tamin'izany fotoana ny zavatra nisoniavina tamin'izany nasoniana taony tsisy najainy ny rahatsika nahita teto tsy tanteraka zany tsy hoe le tondrozotra tsy tonga lafatra na tsy tanteraka fa tsy nitanteran'ilay mpitondra tsy nisy finiavana fa fitiava-tseza sy fitiavana tombontso manokana ny tena nanjaka tamin'izany ka antso natao ho an'izao mpitondra ankehitriny izao mpanatanteraka hoe aoka reo mba tsy hotohiny tamin'ireny. Tsy tokony anafoana na anadinoana ireo efa voarakitra tao anatin'ny tondrozotra tamin'ny taona 2024 ny tondrozotra vaovao atolotra ny SADC. Maro mantsy ireo fananana simba sy ravana nandritra ny krizy izay efa nifanarahana fa arenina sy onerana tsy tokony ho dintsy hita izany ho hatrany ny fanehoan-kevitra. Tsy misy ifandraisany mihitsy reto tondrozotra reto zavatra samihafa tsy misy nilaza mihitsy hoe tratrana prescription reny na tratrana hoe inona fiteny azy hoe matimomoka tsy izay velively fa tokony mbola tanterahana mihitsy zay voasoratra tamin'ireny fotoana reny efa tsy hoe tsony ilay raika lavazaha iny efa lasa mitsoaka izy ny tompony andraikitra voalohany tamin'ny tsy fahatanterahana reny zavatra reny dia mba manentana kosa manao antso mpitondra ankehitriny hoe zay zavatra mba hivoaka eo tokony mba atao ny ezaka rehetra zay tratra anatanterahana izany amin'izay sady tsy mifametaka amin'ny vahoaka fa ho tombotsoa ny besin'ny maro ho tombotsoa amin'ny malagasy rehetra tsy afa-tsy zay le tanjona dia manantena fa tsy ho armino fa tsy ho voafatotro zay tonondreo le mpitondra tamin'ny 2024 mpanonga mpanjakana tamin'ny 2024 ireo ny mpitondra ankehitriny fa tena mba hijery ilay tena tombontsoa vahoaka dia tena anatanteraka zay zavatra zay engagement ho ataony ao anatin'izany feuille de route zany. Hatramin'izao anefa dia mbola tsy fantatra mazava ny votoatin'ny tondrozotra vaovao kasaina atolotra ny SADC ny 24 ny volana febroary. Antenaina hoy ity solombavam-bahoaka ity ny ahatonga io tondrozotra io ho tena lalana mitondra fanavoazana marina sy fahaleovantena ho an'ny firenena mba hisin'ny filaminana sy fitoniana ho an'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy sy manontolo.
fa tsy afaka itoy amin'izao endriny izao mandritra ny fotoana maharitra ny fomba fitondrana ny rarambahiny sy ny fifandraisana iraisam-pirenena hoy ny antoko safidiny Madagasikara. Mila mametraka ny lalany mazava ny diplomasia ho an'ny firenena ary tsy tokony ao anatin'izao fitondrana tsy mbola voafaritra mazava izao no anatanterahana zany fa tokony andro filoha vaovao voafidy-bahoaka raha ny fanazavana. Tato baovao makasika izay eo amin'ny rindran-tsariny Tahiry Niaina Atrandry. Itataratra amin'ny zava-misy ankehitriny fa mbola tsy mazava loatra ny lalana arahan'i Madagasikara amin'ny resaka diplomasia. Miovaova fihetsika arakaraka ny toe-draharaha sy ny tsindry avy any ivelany ka mahatonga ny firenena ho toy ny manaraka fotsiny fa tsy tena miatrika sy mitarika ary mamaritra ny tombotsoany manokana. Ilaina ny famaritana mazava ny vina sy ny paikady maharitra amin'ny politika ivelany. Tokony ho fantatra tsara ny laharam-pahamehana ho an'i Madagasikara. Mila fantarina koa ireo firenena sy fikambanana iraisam-pirenena tokony anamafisana ny fiaraha-miasa aminy ary ny fiantohana fa mifanaraka amin'ny tombotsoam-pirenena sy ny filan'ny vahoaka ny fanapahan-kevitra raisiny. Tsy afaka itoy amin'izao endriny izao mandritra ny fotoana maharitra ny fomba fitondrana ny raraham-bahiny sy ny fifandraisana amin'ny setra iraisam-pirenena hoy ny fanazavana. Tsy afaka ny sabaka mandrakariva Madagasikara raha miresaka diplomasia. Zany hoe fotoana voafetra ihany aminay zany no ahafahana manao ny hoe tsy momba ny atsy tsy momba ny ero io na misabaka satria raha mijery isika ny contexte iainan'ny izao tontolo zao dia misy zany le herin'le firenena lehibe tandrefana de mazava misy koa ny herin'ny tatsinana amin'izao fotoana zao Rosia tsy Rosian'ny Brezhnev sy Gorbatchev fotsiny fa ilay Rosian'ny Vladimir Poutine de matanjaka be ary efa mahasamy tenir tête amin'ny Amerikanina ary inona moa mahatonga ny Iranianina masa hoe tsy milefitra eo mandritra ny efa elaela zay tsy milefitra fa de miandry le fanafian'ny Amerikanina satria manantena an'ireo naman'ireo izy. Madagasikara zany de ao anatin'izany tontolo zany koa hoe misy kidnapping atao amin'ny fitondra fanjakana, misy zavatra mihetsika ohatra ny composant ny fitaovam-piadiana Amerikanina de ny akamaroany mbola any Chine no amboarina nefa ny anankiray aty amin'ny tandrefana indray any amin'ny tatsinana zany hoe i Chine zany zao no anisan'ny mampatahotra ny rehetra satria fitaovam-piadian'ny Amerikanina zany amin'izao miakin-doha lasa miakin-doha amin'zareo sinoa. Zany zavatra zany de mila jerena ny diplomasia satria hoe raha mandinika an'le nanjoa Venezuela zany ianao dia tsy maintsy iza zany mba hiaro amin'ny malagasy zay nge le toe-tsaina voalohany indrindra iza no mba hiaro amin'ny malagasy raha mitranga eto zany toe-javatra zany de tsy maintsy mba mijery piano anao tsisy ifamezatsy mijery piano kanefa na hoela na hoainga tsy maintsy hifidy ianao ny lalana tena ho alenao satria zao izotra makany amin'ny ady io raharaha io. Tokony ho karakaraina ny fikonandrom-pirenena iray andinihana manokana lalakombana amin'ny diplomasia. Amin'izay afaka mandray anjara amin'ny adihevitra sy ny fanapahan-kevitra ny solotena ny hery-velona isan-tsokazana, ny mpanao politika, ny sehatra tsy miankina, ny fiarahamonim-pirenena, ny tanora ary ny manam-pahaizana ho hiatrany ny fanamafisana. Raha ohatra ka mizotra makany amin'ny ady io izay safidy Madagasikara zany dia tsy manaiky ary mitsipaka izay mety ho fametrahana base militaire eto amin'ny firenena. Tsy azo ekena mihitsy zany satria rehefa misy ny sanatry vava ohatra hoe base militaire na firenena tsy fantatra tafapetraka eto Madagasikara de lasa ho cible ny firenentsika. Zany hoe aminay zany dia tokony mifidy ny lalana ho alehan'ny Madagasikara ary tsy amin'izao vanim-potoana ao anatin'ny transition na intérim zao no anaovana an'izany raha ny eritreritray satria tsy lanim-bahoaka ny filoham-panjakana ankehitriny fa maninona re raha iandrasana amin'ny fikonan-doha zany misy ady hevitra be eto amin'ny firenena hoe aiza marina no alentsika malagasy zany ane no andrasana vahoaka malagasy hoe mandray anjara amin'le fampandrosoana aleo andeha ny ady hevitra rehetra de aravitsika menakavy ny mikasika an'izay dia anjarantsika malagasy ny mifidy ny lalana aleha na hiaraka amin'ny tandrefana na hiaraka amin'zareo tatsinana. Nambarandry fa amin'izao vanim-potoana ahitana fiovaovana ara-toekarena sy ara-politika maneran-tany izao dia tsy maintsy manana toerana mazava sy entitra i Madagasikara.
tsy tokony ho mpanaradia fotsiny isika hoy ny fanazavana fa tokony ho firenena mahalala ny tombotsoany ary mahavita miaro izany amin'ny alalan'ny fifanarahana sy fiaraha-miasa voalanjalanja saripady ny fifandraisana iraisam-pirenena amin'izao toerana misy any Madagasikara izao hoy ny fanamafisana. Mbola eo amin'izay lafy ny fifandraisany Madagasikara amin'ireo firenena any ivelan'izay hatrany nampidiriny États-Unis ao anatin'ny lisitry ny firenena everina fa tsy mampiantra amin'ny fomba mahomby ireo fepetra miady amin'ny asa fampiororony Madagasikara araky ny fanambarana nataony United States Coast Guard raha tamin'ity androany ity araky ny noty izay navoaka ny manam-pahefana Amerikana ny 12 febroary 2024 dia nofehezina manomboka omaly alarobia 15 ny volana febroary 2024 ny fanamafisana ny fepetra momba ny fiarovana eny amin'ny seranantsambo izay efa nomenany Madagasikara teo aloha. Midika izany fa tsy maintsy mandalo fanaraha-maso entitra araky ny fitakiny manam-pahefana Amerikana ny sambo rehetra miantsona teto Madagasikara izay mikasany andeha any États-Unis. Voalazany manam-pahefana fa tsy mahafeno ny fenitra takina intsony ny rafitra fiarovana ankehitriny eto Madagasikara indrindra eo amin'ny fanaraha-maso ataon'ny fanjakana ny fanombanana ny loza mety hitranga ary ny fampiarana ny fepetra fiarovana. Anisan'izany ireo tsara fantatra amin'ny anarana hoe ISPS na ny International Ship and Port Facility Security Code izay isan'ny iraisam-pirenena amin'ny fiarovana ny seranantsambo sy ny sambo. Na dia izany aza dia nasongady ny manam-pahefana Amerikana fa tsy isakana amin'ny fanakalozana ara-barotra amin'ny Madagasikara ity fanapahan-kevitra ara-piarovana vaovao ity. Midika izany fa mbola afaka mitohy ara-dalàna ny raharam-barotra amin'ny fampidirana sy fanondranana entana saingy tsy maintsy ajaina sy tanteraina araka ny fanaraha-maso enjana ny fitsipika momba ny fiarovana ny sambo ny mivezivezy makany États-Unis. Iverinantsika ihany izay vaovao makasika ny raharam-pirenena izay rehefa avy eo fa makasika ny fitsinjarana ny fanampiana ao Tomasina kosa dia nitondra fanazavana momba ny fandrindrana sy ny fitsinjarana ireo fanampiana any Tomasina amin'izao fotoana izao ny tale general ny BNGRC androany nandritra ny fandorana tamin'ny fomba ofisialy ireo fanampiana avy amin'ny komision aty amin'ny ranomasimbe Indiana sy ny vondrona Européana teny Antanimora. Miara-miasa amin'ny Madagasikara izy ireo amin'ny dingana vaovao amin'ny fanamafisana ny rafitra nasionaly misana ny fitantanana ny loza sy ny tandinin-doza eto Madagasikara indrindra amin'izao fotoana isehony rivo-doza izao. Tato vaovao ny Andro Miaratina eo amin'ny sary sindatsariny Mathieu Princis. Tsy nitovy tamin'ny fitantanana loza hatramin'izay ny fandehan'ny fandrindrana tamin'ity no ny amaroan'ny fahavoazana nateraky ny rivo-doza ho ny teo anivon'ny BNGRC androany. Fepetra exceptionnel araka izany no raisiny ka antony nanangarana ny centre opérationnel ahafahana mamamiaraka arengana ny olana iray vantany vao mitranga. Nitondra fanazavana manoloana ny filazana fa misy fikortanana ny fandrindrana ny fizarana fanampinan'ny Tomasina izy ireo ary mampirisika ny rehetra milaza izany idina ifotony ijery ny tena zava-misy any an-toerana. Zay tsika ao anatina situation exceptionnelle des mesures exceptionnelles ny tiako atongavana ao anatin'izay ranana ntsika n'ilay plan de contingent hoe zao no arahana zao no arahana efa tsy zay tsoa satria tia efa araky le fahavoazana be da be ny famonjena mila tao anatin'ny fotoana fohy eo nareo ny fitsinjaranao mikorotana de zay aloha zay midina mihitsy roany isika de mahita hoe tena mikorotana ve za tsy miteny hoe tena tonga lafatra fa hoe tena mikorotana ve za koa tsy teny hoe misy mipanakorotana fa rehefa midina antsika dia mahita an'izay hoe saria conseilntsika rehetrarehetra fotsiny de mialatsiny ihany amin'ilay teny vahiny hoe tokony manana an'izany autodiscipline zany manomboka any amin'ny ponina ka tonga hatrany amin'ny tompona andraikitra rehetrarehetra. Ankoatra io voatery najanona ihany koa ny resaka fizarana vola izay niteraka olana tany Tomasina no mafisy ny tale general ny BNGRC fa efa nisy ny lamina napetraka mialony makasika ny isan'ny olona tokony hisitraka izany kanefa lasa nisy fiovanana tenatenany efa manana ny tatitra tsy maintsy ataonany amin'ny firenena ny mpiara-mombona antoka amin'ireny ary misy lamina voafaritra ka tsy maintsy arahiny ho ny fanamafisana. Itentsika ahoana moa tsy amezana an'izany mora no miteny ao anatiny ao satria raha hoe miponina anankiray amina fokotany anankiray efa voafetra mazava hoe 10,000 tapitapoka eo lasa 9,000 vetivety eo lasa mihoatra foadeo an'izay raha fitsanjarana zay eo ihany koa nefany efa resa be ihany koa mahendrika te hoe vola le vola io efa nazavaina mihitsy reny fitsanjarana vola reny tompoko dia tsy hoe
tongany ny fidy tongany ny pamma manao an'ilay atao hoe cash transfert manko nilazana azy reny ireny cash transfert reny dia efa hoe programme activité tany anatin'ilay ataontsika hoe action anticipatoire dia misy reny ciblage misy reny critère de ciblage misy reny population cible efa bien défini à l'avant talohany nandalovany le cyclone tokony fantatriny rehetra ihany koa fa misy nantanatohatra tsy maintsy arahan'ireo firenena nampiara-mombolantoka nome fanampina ka tsy midika velively fa azo eo ny eo ny vola fanampina omeny izy ireo dia iny zany tsy hoe vomiteny izy androany dia misy vola rapitso dia izay koa zany tsara ho fantatritsika fa misy pitsopitsony daholo izay rehetrarehetra zay dia efa miezaka moa ny BNGRC ny ministèren'ny ny assistance ny fitsinjaram-pahefana miezaka matao hoe manaitaitra andreny olona rehetra na fikambanana na firenena na reo mpiara-miombonantoka rehetra zay nilaza hoe anampy dia efa miezaka atao hoe mifanatona amin'zareo reny ao anatin'izay mba hanafainganana andreny fanampiana ao anatin'ny dingana sy ny paikady rehetra mirenana amin'loha ny fiainan'nyponina ny tomasina vokatry ny fandalovan'ny rivodozakeza-ny farany teo ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao asa naika tanterana ny famerenana amin'loha ny jiro sy rano ny fampianarana ny fitsinjarana ireo fanampina ary ny fanadiovana ny tanàna tsy azo idivirana ny fiatraikany fiovavany toetrandro ankehitriny miara-miasa sy manohana ny BNGRC ny fondrona européenne amin'ny fiatriana izany mila mipetraka mialoha ireo fepetra fisorohana ho ny masivoan'ny vondrona européenne isorohana sy analefahana ny mety ho fiatraikan'izany misy ny tetika asa maritra hidromety tohana ny AFD sy ny tahirom-bola maitso ho an'ny toetry ny andro ary ny vondrona européenne izay mikendry ny anavaon'ny rafitra nasionaly momba ny fiovan'ny toetrandro. Cadre du changement climatique que nous constatons tous aujourd'hui, on peut s'attendre sans doute à une accélération des phénomènes météorologiques importants, à sans doute une intensité plus forte et une régularité plus forte. Donc nous pensons avec le BNGRC, avec nos partenaires, avec le gouvernement malgache, qu'il faut s'attaquer dès aujourd'hui à prendre des mesures de prévention. Je crois que c'est très important de regarder ce que l'on peut faire pour éviter ou de limiter l'importance des dégâts des phénomènes climatiques. anamafisana izany nanolotra fitaovana mitentina 3 alina sy 4 euro manodidina ny iray faingo 520 miliara ariary ny komisiona aty amin'ny ranomasimbe indianina sy ny vondrona européenne tafitra indrindra ao anatin'ny dingana vaovao amin'ny fanamafisana ny rafitra nasionaly misana ny fitantanana ny loza sy ny tandindondoza eto Madagasikara indrindra amin'izao fotoana isehoan'ny rivodoza izao andiany faharoa tamin'ny fanampina efa nomeny ity androany ity izay tafitra tanteraka ao anatin'ny tetikasa RDRM izay mikendry ny anamafy ny fahaizany miatrika sy ny fandraisana andraikitra malona ny loza aty amin'ny ranomasimbe indianina. Nous avons plusieurs projets qui sont en cours, notamment le projet Hydromet qui a été fait mention par l'Union européenne. C'est un projet qui vient renforcer également la capacité au niveau national et aussi au niveau régional. Et il est prévu également dans ce projet de former les services météorologiques, de leur doter des moyens plus efficaces, plus pointueux avec des équipements, des grandes envergures, des investissements importants sont prévus sur ce projet également et aussi pour assurer qu'au niveau national, les plateformes nationales sont mises en place pour pouvoir Totosandroany fanaovatsony ofisialy ny tatitra fanolorana ireo fanampina teo amin'ny solotena ny COI sy ny tale général ny BNGRC izay nanamarika ny famondrana ara-dalàna ireo fitaovana ho an'ny manam-pahefana malagasy. Isan'ireo fitaovana natolotra tamin'izany solosaina sy ny serveur ho an'ny foibe fiasana, lakanangy ampandena vedety rapide ho an'ny famonjony avona, fanaka ary onduleur iantona ny fitohizan'ny asa. Fa 500 isanjaton'ireo olona voakasika amin'ny resaka arena azo tamin'ny tsy-ara-dalàna dia mpiasa-panjakana avokoa hoy ny aray tamin'ity androany ity raha nanao nitatitra ny zavabita ho an'ny taona 2020 sy 2020. Miandry ny didim-pitsarana kosa ny fanagiazana ny fananan'ireo mpitondra teo aloha raha ny fanazavana atreto. Tsy mbola misy ny didim-pitsarana milaza ireo fanagiazana ireo raha ny fanazavana atrandy ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsarindry tahiriny aina. Herin'ny 200 miliara ariary ny vola nogiazany isam-pandraharaha amsana ny famerenana amin'ny fanjakana ireo arena azo tamin'ny tsy-ara-dalàna na ny aray ho an'ny taona 2020 sy 2020 raha ny fanazavana. Fiara miisa 400 sy moto 300 no efa nalain'ny fanjakana ary tany miisa 20 mitotaly 7 sy 500 hektara no tafaverina eo ambany ny fiain'ny fanjakana.
raika amby efapolo sy eninjato ny fitambaran'ny olona voakasiky ny fampiarana ny didim-pitsarana eo amin'ny resaka fanodigodinam-bolam-panjakana sy ny fanararaotam-pahefana. Raika amby efapolo no voakasika amin'ireo arena azo tamin'ny tsy ara-dalàna. Raha ny totanisana avoaka dia ny 500 isanjato n'ireo voakasika no mpiasam-panjakana ary 500 isanjato kosa avy amin'ny sehatra tsy miankina. Olona akaiky ny mpitondra teo aloha no ankamaroan'ireo voahenjika amin'ireo raharaha ireo raha ny fanazavana atrandy. Eo amin'ny 40 milliards ariary eo zany no efa anatin'ny compte de consignation aray. Ny fonds gelé zany 139 milliards. Zany hoe alefa tsikelikely fa tsy maintsy amin'ny fiafarany ty telo volana voalohany ty efa tafiditra anaty compte de consignation aray daholo ireo vola gelé rehetrarehetra reo. Ny antony dia tsotra, raha tsy mora ny mamindra vola amina ataoko hoe banque ray zao misy 57 milliards. Tsy mora mamindra an'izany ao anatin'ny ray andro satria mety korotana ny sehampiarina amin'ny sehatry ny banque raha ohatra toa dia izay ny ataontsika. Dia tsy maintsy mila fahamalinana tsara zany ny fanaovana azy io. Ny zava-dehibe dia izao, le vola tsy azon'le olona voahenjika ara-pitsarana kitihana intsony fefa nikejain'ny aray fa ny fanondrana azy any amin'le compte na compte ny aray zany sisa no mandeha miandalana. Fa amin'ireo raha nentina teto amin'ny aray raika amin'ny 20 sy 200 angana mididy teo ny 700 amin'ireo dia 900 dia mahakasika famitsim-bola avokoa. Amin'ireo raha didim-pitsarana nentina teto raika amin'ny 20 sy 200 dia ny anoany amin'ny 700 any zany mahakasika famitsim-bola. Fa ny vola voakasika ireo kosa nefany tsy afaka hiteny zany androany hoe ohatrinona. Raha ny fantatra dia mbola tsy nirosona ny fanaovana lavany tamin'ity taona ity. Misy antony manokana amin'ny resaka fandaniana raha ny fanazavana. Ny eritreritra zany mba hialana amin'ny mety fandaniana be loatra amin'ny fanaovana lavany dia akambana le izy. Rehefa ny eritreretina ho akambana le izy mbola nisy didim-pitsarana maromaro tsy raikitra fa mbola nanaovan'le olona voakasika voahenjika ara-pitsarana fampakarana fitsarana ambony dia safidy fotsiny teto amin'ny aray hoe aleo hiandry zany an'ireny didim-pitsarana io dia mba akambana. Fa ny vinavina mitapany voalohany amin'ity taona ity ny enim-bolana voalohany zany alohan'ny farany volana jona tsy maintsy manao lavantina fiara isika. Dia mba maromaro koa zany izy mba attractif hoe ny fomba fiteny satria raha fiara 10 no amidinao ny Tamatavy hoe 10 ny fiara any raha io fotsiny ny amidinao dia lany amin'le vola tokony hirotsaka any amin'ny fanjakana lany amin'le frais de procédure fotsiny. Mikasika ny raharaha momba ireo mpitondra teo aloha dia manazava ny tale jeneraly aray fa mbola miandry didim-pitsarana ny sampandraharaha vao afaka miroso amin'ny fanagazana ny fananany. Ny aray dia mpanatanteraka didim-pitsarana efa milaza ny misy ny fitsarana makasika an'izay fa kosa raha vantany vao misy didim-pitsarana makasika an'izany tonga ato aminay dia mitovy amin'ny olon-drehetra ihany dia tanterana. Tsisy hoe satria tiany olona sahala amin'izao dia miaotra tsika manao azy fa mitovy amin'ny olona rehetra ihany didim-pitsarana tonga eto tsisy anarana zany tonga eto fa ohatra ny rehetra dia tanterahana. Manohy ny asany amin'ny famerenana amin'ny fanjakana ireo arena azo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ny aray raha ny fanazavana androany. Tsara moa ny manamarika fa tatitra ho an'ny taona 2024 no natao androany. Lafo vao makasika ny fandrarana kosa voafidy ofoloan'ny filakevim-pitantanana eo anivo ny fivondronan'ny mpandrara malagasy Irabetsova Claudia ato anatin'ny fitompiasana roa taona. Ifantoka amin'ny paikady telo lehibe ny asa ho tanteraina hatramin'ny taona 2024 hoy ny fanazavana. Eo amin'ny fanamafisana ny toeran'ny mpandrara malagasy vao misandratra ny fanatsarana ny fahafahan'ny sehatra tsy miankina miara-miasa ary ny fametrahana laminasa mazava eo amin'ny sehatra rehetra iraisana isam-paritra. Ankoatr'izay voafidy mandritra ity fivoriam-be-potoana ny fipama androany ity ihany koa ireo mandrafitra ny filakevim-pitantanana vaovao izay hiara-iasa amin'ny tato-baovao ny Ando Miaratina eo amin'ny sary sy ny ratsariny Mathieu Prince. Mbola miaina anaty fangiry firena ny mpandrara malagasy amin'izao fotoana izao. Betsaka ireo asa efa vita nanasodina dinana 05 fanambo maro no miandry ny mpitantana ny fifipama vaovao ametrahana amin'ny toerana ny mpandrara malagasy. Miovaova araky ny zava-misy eran-tany ihany koa ny tontolon'ny fandrarana rehefa miomana amin'izany ny mpandrara. Fandrarana tsy hoe androany tia ny zavatra misy
dia tsy maintsy io fa miovaovy io arakaraka ny toejavatra maneran-tany dia anisan'ny zavatra ihany koa zany zay efa hain'ny olona mandraraha hoe nisy fiovana foana ao anatin'ny fandrarana ary tsy voatery eto amintsika fa indrindrindrindra ny avy any ivelany no tena misy impact amin'ny fandrarahana ihany koa ho an'ny mpandraraha tsirairay dia efa miomana amin'izay foana zany ny mpandraraha indrindra moa amin'izao vanim-potoana izao hoe akoatran'ireny misy ny ataoko hoe impact environnemental ohatra ny cyclone horohorontany reny raha ny tena zavatra mafy be zay tsy apozina fa tsy maintsy hatrehan'ny fandrarahana ifantoka amin'ny paikady lehibe ny asa ho tanterahany fifipamatra amin'ny taona 2024 ho ny fanazavana eo ny fanamafisana ny toerany mpandraraha malagasy fo misandratra ny fanatsarana ny fahafahany sehatra tsy miankina miara-miasa ary ny fametrana laminasa mazavy eo amin'ny sehatra rehetra sy isamparitra dia fanerasera izahay dia ezaka koa hoe ametraka zany hoe fototra ahafahana manana zareo hoe fanerasera satria fantatritsika ohatra hoe amin'ny tontolo ambanivohitra na dia hoe ambanivohitra resaka tsy voatery hoe lavitra be fa nataontsika hoe eto Antananarivo akaiky eritreretintsika eto raha dia misy mpandraraha ohatra ny hoe olona miompy tantely olona mamboly tantsaha olona misehatra amin'ny manao asa tanana olona manao petakofehy olona manao arina mety koa izy efa ohatra ny hoe olona manana zone franche kely mety koa izy ohatra hoe olona manao resaka call center mety koa izy hoe tanora te hisehatra nefa ny tsy fantany hoe ahoana ny tokony atao dia ametraka zany zay ezaka ametraka zany karazana plateforme zany hoe ahafahany olona zay te handraraha zany ahafantatra aloha farafahatsaratsy ny zavatra tokony ho fantarina totosa androany moa ny fivoriam-be ara-potoana ny fifipama nanatanterana ny fifidianana ny filan-kevi-pitantanana vaovao hiasa mandritra ny rotaona voafidy ho filohan'ny filan-kevi-pitantanana tamin'izany Irabetsivô Claudia izy izay vehivavy voalohany sany io andraiky tio tao anatin'ny 5 taona nijoroany ny fifipama lasa filombony nahitra koa Sahira Kotondrasanjy Rivo izay nody miasiny teo amin'ny toerana io lafim-bavao afatanteraka kosa mahakasika ny raharaha fifidianana be ny tanàna atao amin'ny commune Talatan'ny Volonondry dia fantatra fa hiakatra eo anivony fitsarana rampitsony raharaha nampiakatra ny raharaha mantsy ny mpifaninana tamin'ny kandida izay natolotry ny antokotima tao amin'ity commune ity izay lanim-bahoaka ary efa nohamariny ny tribonaly administratif tamin'izany fotoana izany miantso ny mpitsara mba hitsara araky ny tokony ho izy ny raharaha ny solombavam-bahoaka voafidy atao amin'ny district Antananarivo Avaradrandro ny antsipriany izay eo amin'ny rindratsary ny tahiriny aina hiakatra eo anivony filan-kevi-panjakana rampitso ny raharaha makasika ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna atao amin'ny commune Talatan'ny Volonondry miantso ny fitsarana mba hitsara sy amoaka didy araky ny rariny sy ny itsiny momba io fifidianana io ny solombavam-bahoaka izay voafidy tao amin'ny district Antananarivo Avaradrano izay nanamafy fa efa feno ny profo na ben'ny tanàna Tima hitantana ny commune ambanivohitra Talatan'ny Volonondry ben'ny tanàna lanim-bahoaka no ny asa tao amin'ny commune Talatan'ny Volonondry saingy iny indosy ny fahafatesana tampoka iny ka mahatonga ny ben'ny tanàna lefitra izay no tendrena hitantana ny commune amin'izao fotoana ny irosona amin'ny fametrahana PDS kosa ny tokony atao ho hiatrany ny fanazavana raha mivokatra navoaka ny tribunal administratif dia mandresy ny candidat natolotry ny antokotiminy kanefa medimandry io ben'ny tanàna io dia amin'izao fotoana izao moa zany notifien'ny fitsarana izahay amin'ny hoe andeha rapitso ny fitsarana makasika ny voka-pifidianana ka dia vitantsika eo fa ny antsoavo atao amin'ny andraikitra mahasolombavam-bahoaka sy amin'ny andraikitra tamin'ny fanolorana ny andriamatoa ben'ny tanàna dia ny diavana mafy ny hoe namaty ary andriamatoa ben'ny tanàna dia hita foana marina hoe nandresy izy navoaka ny filan-kevi-panjakana fa zay fandresen'izay dia mitondra makany amin'ny fametrahana PDS satria efa nyconstaten'ny tribunal administratif ny fametrahana PDS ny fabaka-toerana dia manana zo zany ministera anaty tany tsy fitsinjaram-pahefana ametraka PDS ka ny irariana dia hoe mba olona avy amin'ny antokotiko Madagasikara no ny fandresen'ny antokotiko Madagasikara teo amin'ny fifidianana no ametrahana PDS eo amin'ny commune Talatan'ny Volonondry amin'izao vanim-potoana izao dia efa nanova pejy isika manomboka tamin'ny 1 ny volana oktobra 2024 ny fanavaozana amin'ny Repoblikan'i Madagasikara ka afaka ny keja sy ny teritery
sy ny tsindry sy ny teny midina ho an'ny mpifaninana zay tsy maintsy ampandrasena foana na olona resy ara fa dia aloha ny mangarahara ny tsara mino zay fa itsara ampanendrehana sy ampilaminana sy ampitomina io fitsarana io ny fitsarana ankoatr'izay dia nanamafy ity sombavabahoaka ity fa mbola tsy hita mazava atreto ny raharaha fanadiadiana mahakasika ny fahafatesany be ny tanàna tao amin'ny komina talatany volonondry miantso ny amoahana ny marina momba izany ny tenany raha ny nambarany raha-pitsarana mahakasika ny fifidianana no atrea lara-pitso fa ny mahakasika ny andriamatoa be ny tanàna kosa sy ny fahafatesana dia mbola ao anatin'izany ny vady andefimandriny sy ireo fianakaviana ratapo aminy zay anisany nametraka fitoriana mba hizahavana marina mahakasika ny fahafatesana andriamatoa be ny tanàna raha ny fantatra dia anomboka amin'ny valora maraina ny raharaha eo anivo ny filakevim-panjakana rampitso ity koa andrasana ny toyny fa niainga omaly ireo mpanatanteraka eo anivony FJKM notariany sekretera général ny FJKM ny docteur Rakotondrainy John mpitandrina miaraka amin'ireo mpiara-miasa sasany azo any Tomasina anomana ny fizarana ireo fanampina raha ny fanazavana niaingana aloha teto Antananarivo ireo fanampina ary efa misy ireo tonga any an-toerany misy kosa ireo mbola eny an-dalana rehefa tonga amin'ny délégation dia ho tanteraina ny fivorina iarahana tamin'ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony toy ny président synodaly ireo mpitandrina ho fandaminana ny fizarana ireo tolotanana teo koa ny famangina ireo toerana sy ny olona traboiny vaovao nitranga tety Anosipatrana androany kosa dia nitrangana savorovoro tetsy amin'ny EPP Anosipatrana androany tsy manaiky ny anlona ny taletsekoly ireo ray aman-drenin'ny mpianatra eny antoerana nanamafy izy ireo ny amin'ny fianaranjanany indrindra ireo anala fanadinana amin'ny fanadinam-panjakana amin'ny mety isina fiovana tampoka izay tsy mazava ho an'ireo ray aman-dreny ka mahatonga izy ireo hitaky ny fametrahana ity taletsekoly ity amin'ny toerany atrandy efa tonga toerana maraina moa ny teo anivony Cisco sy ilay taletsekoly vaovao saingy tsy mbola tafapetraka tamin'ny toerany raha ny fanadiadiana izay nataon'ny mpanao gazety taty vaovao ny Andro Miaratina eo amin'ny sary sy ndratsariny Mathieu Prince atarana sy agaganana an'ireo ray aman-dreny mpianatra teto amin'ny EPP Anosipatrana raha nilazana fa hosoloana androany ihany taletsekoly Perinasa tsy misy fankakevitra na fampafantarana mialoha ireo ray aman-dreny zany ho ny fanazavana ary tsy mazava ny antony analana azy amin'ny toerany etỳ tena ny taom-pianarana aloha izy asa aloha itoy mihitsy aloha fianaran'le ankizy fa raha analana azy nareo dia aloha any amin'ny farany taona any dia koa nambakaka zany zarena asorona androany le tale dia zay no nambakaka reo fa manisa zany hoe inona ny antony dia raha vao tale vaovao nisy olana azy dia lasa miala vola ndray zay tsy maintsy andoha vola foana ankizy zany dia zay tsy manay fa amin'ny ankizy anao fanadinana nanamafy izy ireo fa tsy manana olana tamin'ity taletsekoly ity ka mitaky fanazavana momba ny anesorana azy tsy miditra lalina amin'izay fanapahan-kevitra ihany koa izy ireo saingy manay mafy kosa izy ireo ny amin'ny fitraikany ho an'ny fianaran'ny ankizy izy ireo izay nandroso hevitra ny tokony hijanona ny taletsekoly hatramin'ny fiafarany taom-pianarana tsy isina olana hafa indray zay zao eto raha tonga tany hoe atrampony droata ao ampidiriny mianatra ihany ny zanakay io ihany ny tany anay fantatray mila profan'le analana anazy zany zay e fantatra hoe inona ny antony analana azy dia mahaolana zay ray aman-dreny avy eo eto amin'ity fianarana ity zany tsy misy olana olana tale fa zay tsy malala zay olana any areo avao zany manana olana dia aloha zareo samy zareo manana olana tokony fa ny mpianatra aleo hianatra le mpianatra zay ihany zany tena angatana hoe aleo hianatra le mpianatra satria ny fanadinana efa akaiky fanana fotsiny zany fantatray dia aleo zanakay hianatra dia aleo izy petake satria efa kely nge sisa zao dia efa hijanona ny fotoam-pianarana e dia zao dia amin'ny tale dia ahoana ndray zany miolana amin'ny tale vovoa ndray raha ny vaovao azo tety an-toerana efa tonga teto amin'ny EPP ny maraina teo ho an'ny taletsekoly vaovao saingy tsy vita ny fifamindram-pitantanana samy tsy nahazoam-baovao na ny Cisco na ny taletsekoly vaovao na ny taletsekoly nesorina momba ity raha ity mety ho hiatrany kosa ny fampianarana teo anivon'ny sekoly raha ny tandroany
fa ho any amin'ny lalam-pirenena faharoa kosa isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity nitrangana lozam-pifamoivoizana andalamby teo anjiro teo amin'ny PK 77 plus 750 tokony ho tamin'ny rora sy sasany maraina no nisehony izany raha ny vaovao avy any amin'ny éboulement raha ny vaovao dia avy nanala éboulement ity fiarandalamby ity niotsaka nefa ny tany ambany lalamby ka izao nitera-doza namoizana aina roa raha kely sy nandratrana olona maro izao. Mbola misy ireo olona sokirina satria voatsindry ny fiarandalamby nivadika. Voalaza koa fa avy nanao fanadinana taty Antananarivo ka ody any Tomasina ireo mpanamory roa isan'ireo namoiny any ireo raha ny tato-baovao atrany. Avy any fianaratso kosa manana fandaharan'asa maromaro toanany masoivo amerikana ny université-ny fianarantso. Anisan'izany ny American Speech fianarantso izay vaovao sy ny fampiatranona American English Language Fellow manampahaizana amerikana amin'ny fampianarana teny anglisy izay manolotsaina sy manolotsaina ny mpampianarana teny anglisy ary ny fiarahamiasa amin'ny Stony Brook University, université lehibe eo anivony setry ny fikarohana any Etats-Unis izay efa ela no nanao fikarohana tao amin'ny valanjavaboary ny ranomafana tsy lavitra any fianarantso. Ao anatin'ny ezaka tao ny ampiroboroboana ny fampandrosoana ny tanora sy ny fanakalozana ara-akademika ny maso ivony Etats-Unis dia mamatsy fitaovana ny American Speech izay mirefy 300 metatra toradro ampandehanana ity ivitoerana ity. Izany fampitaovana izany dia ahitana fitaovana manaraka ny teknolojia vaovao sy fampitaovana ampianarana entina mampitombo ny fahafahan'ny sarababem-bahoaka misitraka angokevitra ianarana teny anglisy torohevitra momba ny fampianarana ambony ary fandaharana asa anabaka. Ambo ipionan'ny mpianatra sy ny mpampianatra ny American Speech izay notokanana androany ka anolotra atikasa sy hafamelabelaran-kevitra ary etsika mifantoka amin'ny fanamafisana ireo fanararotana ara-toekarena sy ny aitraikan'ireo tanora ary ny fifandrindrana ara-kolotsaina eo amin'ny Etats-Unis sy Madagasikara. Maneho ny finiavan'ny université anamafy ny fiarahamiasa iraisam-pirenena sy ny fametrana tontolo-pianarana moderna sy fanomezana ny toeran'ny mampiatrano ity American Speech ity. Fa any amin'ny volana aprily mandritra ny andro natokana ho an'ny firaisankina ny mpanao gazety na ny journée de solidarité des journalistes no anolorana ny marobonay pirenena ho an'ireo mpanao gazety na fen'ny fepetra ka nangataka izany araka ny fanazavany ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera. Efa misokatra ny fanaterana ireo antota-taratasy eny anivon'ireo ratsamangaika ny ministera pia. Ireo mpanao gazety feno 70 taona ary niasa 500 taona farafahakeliny no isitraka ny marobonay pirenena ho an'ireo mpanao gazety avy eto Antananarivo dia azo apetraka eny amin'ny sekreterany fitalevam-paritra ankapoben'ny serasera na ny secrétariat de la direction générale de la communication eny anosy ny antota-taratasy fangatana raha eny anivony fitalevam-paritra ny serasera sy ny kolotsaina kosa ho an'ny any amin'ny faritra rehetra. Afaka mametraka taratasy fangatana amin'ny anaran'ny tenany ny mpanao gazety tsirairay. Azo avondrona miaraka amin'ny fikambanana mpanao gazety samy hafa koa anefa raha ilaina izany saingy ny fizarana dia atao andro iray ihany. Ireo izay efa mametraka taratasy fangatana teo anivony olafitry ny mpanao gazety tamin'ny tondasa kosa izay tokony ivaly amin'ny volana jona izao dia manana safidy izy ireo na iandry ny fivoahana izany na ametraka antota-taratasy vaovao amin'ity etsika manokana ity. Afaka mametraka fangatahana koa ireo zay efa manana ny marobonay pirenena ka mihevitra fa mbola afaka misitraka sy misitraka ny sokajy ambonimbony kokoa raha ny fampitam-baovao atrany. Lafombaovao afatanteraka kosa manamarika ny 550 taona ny orenany sy ny asante eto Madagasikara ny fikambana ny mpiara-mamaky ny baiboly. Anisany etsika entina manamarika ity tonjobily ity ny sport et bible izay mampifandray ny fanatanjahantena sy ny soatoavina ara-panahy mba anatonana sy anamafisana ny fanabeazana ny tanora amin'ny fomba manakaiky azy ireo. Niainga tamin'ny finonana ny asa atao anatin'ny 550 taona lasa izay ary manohy izany amin'ny fahavonona hitondra fanavozana ho amin'ny rampitso izy ireo raha ny fanazavana nataon'ny Atelier national. Tato-baovao ny Ando Miaratina eo amin'ny sary sy ndratsary ny Mathieu Princy.
misidra olana ara-panany kristianina ankehitriny lasa fahazarana sisa ny fiainana ny tenin'andriamanitra ary manao kolotsaina ny maha-kristianina anka tsy mitondra na inona na inona eo amin'ny fiainany tsiraray tsy maintsy averina amin'ny fahamarinana araka izany kristianina amin'ny alalany tenin'andriamanitra ho ny tale nasionaly ny fikambanana mampiely baiboly malagasy izy ireo izay mifantoka amin'ny fanabeazana sy fananganan'olona amin'ny alalany tenin'andriamanitra mampalahelo lasa ohatrany hoe kolotsaina ny maha-kristianina dia kolotsaina hoe rehefa atao mariazy dia tsy maintsy mankany am-piangonana rehefa maty dia tsy maintsy hoentina any am-piangonana rehefa lakahady dia mila mandeha any am-piangonana tsisy maharatsy an'izany fa rehefa lasa kolotsaina izy fa tsy fiainana dia tsy mitondry n'inona tsy culture ny fivavahana fa lasa religion izy amin'izay fotoana fa ny fivavahana kristianina dia fiainana dia ny fahatsapana an'le izy a mila mamerina ny olona amin'ny fahamarinana isika kristianina mila mamerina ny olona amin'ny tenin'andriamanitra ka mahatonga ny olona andray ny tenin'andriamanitra ho fanilo tongotra sy fanazavana ny lalana rehefa io no ataony olona ho tanjony hoe ny tenin'andriamanitra no miguide azy dia tsy very ny olona dia manjary tahaka le mampiasa GPS dia mampiasa GPS ny olona eo amin'ny fiainana rehefa manana tenin'andriamanitra ino moa le GPS guidé par le Seigneur rehefa mampiasa GPS ny olona dia zavatra roa ny tena sarobidy ao anatiny miaino tsara dia makatoa tanteraka fa betsaka ny kristianina fa vitsy ny tena mamaky tenin'andriamanitra isan'andro misy mamaky tenin'andriamanitra fa mbola fanambony mahita olona hoe miaina ny tenin'andriamanitra mahafinaritra ny mahita olona miaina ny tenin'andriamanitra fa fanamboko ny mahita ny olona hoe samyzara ny tenin'andriamanitra ho fiainana ho amin'ny manodidina azy mila fanarenana goavana araka izany fiainany kristianina nametraka ity taona ity izay namarian'izy ireo ny 5 taona ny orenany ho an'ny taona ny fanavaozana fanitarana ary fananganana ny FMBB anatratraranyireo fanamby napetraka vinapetraka ny fampijirana ny fanatanjahantena ho fitaovana fitoriana ny filazantsara ny fanitarana ny asa sy anamafisana ny mangarahara ary ny fanavaozana nomerika namarina moa ny tena atao hoe kristianina mba tonga ny olona tena oke fa tsy kao inona le oke olona manaradian'ny kristy fa tsy kao inona le kao kristy indray ny manaradi le olona dia zay le fanarenana mila arenana ny kristianina mba ho tena kristianina héros fa kristianina fa tsy kristianina zéro satria manana anjara-brika ao anatin'ny fiarahamonina ary tsy ny teny ny zava-dehibe amin'andriamanitra fa ny fomba fiainana dia hita fa miova ny tontolo dia mila miova ihany koa ny fomba fitoriana ny filazantsara ny fanofana fanabeazana efa ao anatin'ny monde numérique sy ny digital tsika amin'izao fotoana fa indraindray ny kristianina midiabolise ny zavatra tahaka ireny efa fitaovana anakay zay omen'andriamanitra afana mampivelatra sy manitatra ny fanjakan'andriamanitra ka raha mampirisika ny olona maka baiboly ny mpiara-maka ny baiboly ankehitriny taloha resaka boky no naparitaka ny manisan'andro amin'izao fotoana efa misy ny atao hoe application ny amin'ireny dia reny innovation tamin'ny zavatra tahaka ireny zany a no fanamby ao anatin'ny fanamarenana ny 5 taona ihany koa ary hitantsika ihany koa hoe miova ny tontolo fa ny afatra tsy miova ny afatr'andriamanitra tsy miova zay toetsainy zay no mila ampitaina le hoe ny fanovana dia tsy midika hoe tsy netony teo aloha fa mila maharaka an'ilay zava-misy akehiny mila mamorona zavatra vaovao ny kristianina mba hafana mitohy ny filazantsara amin'ny olona manamarika ny 5 taona ny orenany sy ny asanta eto Madagasikara ny fikambanana mampiely baiboly malagasy amin'ity taona ity 5 taona nitondrana tenin'andriamanitra eo amin'ny fiarahamonina nananganana olona ary nanabeazan'olona maro hosokafana amin'ny fomba ofisialy etsy amin'ny FJKM katedraly Analakely ny fankalazana ny alady ho avy zao amin'ny 2 ora tolakandro ny 12 jolay kosa ny mivy ny fankalazana ary faranana ny 1 Desambra 2022 ankoatra ny fanavaozana ara-panasy sy ny fanitarana stratejika fotoana navaozana rafitra sy namafisana fitantanana mangarara ihany koa izao ho ny fanamafisana andriamanitra mihitsy no manomana antsika ho amin'izany fanovana izany ka nanome antsika ny fanahy no antoko ny sona tokany ho antsika araka ny Koritiana 2:5 ny 5 io no teny fanefa ho an'ny 5 taona eo amin'ireo maresaka iraisam-pirenena niteraka rindrandrano sy fiotsahan'ny tandry ny orambetsiny ato nandritra ny 20 ora mahery tao Juiz de Fora any atsimony Brésil trano ampolo no rava mahery ny 30 ireo olona maty ary ampolo nireo tsy tapopoka raha ny atato baovao ny Antsipriana izay
Ny jona indritra andro andro ny orana tany atsimo atsinana amin'ny Brezila niova oreny rano feno fotaka feno fako ny arabe sy ny lalan-drano tao an-tanàna taoriandro tsakorana mivadravatra vokany nisy ny fihotsahany tany tampoka ka nandravatra ny sy nandevina olona tao ambanin'ny tany mahery ny 30 ireo namono ainy misy saraka amin'ny 20 kosa ireo tsy hita popoka araka ny tatitra ofisialy mpamonjy vina mahery ny 10,000 no nahetsika tamin'ireo faritra folo mitoy ny fikarohana ireo olona mbola tsy hita fianakaviana maro no traham-pavoazana ary misy amin'izy ireo no manana havana akaiky mbola tsy hita hatreto tsy voazao no misy ehona loza tahaka ity fa efa nisy vona mitovitovy tamin'izao manila Brezila tamin'ny taona 2024 sy 2024 izay nafatesina olona mahery ny 200 manamafy ny manampahaizana fa mihamafy sy miverimberina ireo tranga mahery vaika noho ny fiovaovan'ny toetrandro maneran-tany mitoy ny asa famonjena sy fanarahiana eny toerana raha miandro fanampiana sy fanohanana avy amin'ny fanjakana kosa ireo mponina drabony. Ny vehivavy manana valana lehibe indrindra eran-tany sy ny vatolampy boribory goavana any amoron-dranomasina ny Nouvelle-Zélande no afakely entina amintsika indray amin'ity androany ity. Vehivavy Amerikanina iray antsoina hoe Michael Ruffinelli no mitanany record voalaza fa manana valahina lehibe indrindra eran-tany araka ny fanamarian'ny World Record Academy. Mihoatra ny 7 kilao ny lanjany ary 2.7 metatra ny refiny manodidina ny valahiny. Na izany aza 2 cm monja ny refiny kibony ary 1.13 metatra ny halavany. Araka ny tatitra dia vehivavy manana vatana ara-dalàna Ruffinelli tamin'ny fahatanorany. Tany amin'ny 20 taona ny tanoany dia nilanja manodidina ny 20 kilao ny tenany. 5,000 kaloria isan'andro eo no hoanin'ny Ruffinelli. Raha ny fanazavana medikaly dia mety ho vokatry ny lipoedème aretina iray mahatonga ny fitangorona tavy tafahoatra ao amin'ny fatra sasany ao amin'ny vatana indrindra amin'ny tongotra sy valahina no mahatonga izao vatany Ruffinelli izao. Na dia miavaka tsy fahita firy aza ny refiny vatany dia lasa loha hevitra mahaliana sy mampitolagaga ho an'ny maro maneran-tany ny tantarany. Vatolampy boribory goavana ny Meraki Boulders tsy fahita firy maneran-tany fa ao amin'ny nosy atsimo Nouvelle-Zélande ihany no ahitana azy ireo. Lehibe sy mavesatra ireo vatolampy, misy mahatratra taona maromaro ary tonga hatramin'ny 3 metatra ny zava-ivony. Noho ny endriny boribory no mampiavaka ny Meraki Boulders ka mahatonga azy ho toy ny vato noforon'olombelona nefa tena vokatry ny natiora. Araky ny fanazavana ara-tsiansa dia fikorotana ny fasika sy ny atsambato amoron-dranomasina nandritra ny 10 tapitrisa taona no nahatonga io endrika boribory hafahafa io. Heverina fa fitambaran'ny kalsitana nodidina fotaka efa lasa fosilina no namorona tsikelikely ireo vatolampy lehibe hita ankehitriny ireo. Amin'izao fotoana izao, lasa iray amin'ireo toerana fizahantany manintona indrindra any Nouvelle-Zélande ireo Meraki Boulders noho ny endriny miavaka. Tapitra ny fampahalalam-baovao antsika tompo klasy sy tompoka vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana hatrany ny teknisianina sy ireo manampanao gazety na ahafahantsika nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao mametraka ny soava tsara veloma tompoka.